Vanim-potoana mafantsika zao sady efa misy orana dia velona indray zany moka, velona moka zay mitondra tazo. Ny ady amin'ny tazo zany dia ady amin'ny moka. Totofa ndreny rano miandrona manodidina ny trano indray satria amin'ireny moka mbola atody rehefa tsy misy rano miandrona efa tapaka teo zany fitohizan'ny fiainan'ny moka. Asorony le lobolobo manodidina ny trano indray satria amin'ireny ny moka miafina dia rehefa amin'ny hariva idina aloha mivaravaraketsy ny varavarambe zay vao mandrehatra jiro satria raha vao mijiro mandeha aloha ny varavarana mbola mivoha dia izy tomy le hazavana iny moka dia tafiditra ao an-trano dia tsara kosa mampiasa an'ireny lay ireny, lay iarovana mikaikitry ny moka. Misy koa zany mampiasa an'ireny fanafody mandoaka moka ireny rehefa misy fanaviana dia mamonjy dokotera foana satria tsy voatery hoe tazo ihany akory mahatonga fanaviana fa betsaka ny aretina mahatonga fanaviana. Ny tazo resantsika io zany dia ny paludisme zany dia fiseho amin'ny hotantsika ireny manavy, marary an-doha, mitsakotsako ambany taolana, mangorangorana. Indray le olona masiary mangofotra be nefa ny hafanana efa miakatra be efa any amin'ny efa ambony be valakomana. Dia misy koa ny tazo antsoina hoe neuropalu zany hoe tonga any amin'ny loha any zany le tazo dia ireny mahatonga le manafitra mihitsy le olona dans le coma ozy ny olona. Misy indray le hoe paludisme viscéral lasa mivoty be ny raty na ny ary ozy tsika aty misy ny ary lasa indray lasa ngeza be mavena amin'ny kibo mihitsy ankoatry ny tazo dia ny bilharzose koa mahatonga ny ary mivotiny indray misy koa retina hafa mahatonga an'izay. Ny dengue indray koa le tazo zany avy amin'ny parasite palu fa ny dengue ihany koa dia moka ihany koa no virus ny dengue fa moka indray koa no mamindra le izy aty amin'ny olona. Dia ny dengue manavotra an'izay ihany, manavotra n'le teo zany fanaviana, tsakotsako, vanitaona sy ny sisa. Fa misy kosa le hoe dengue hémorragique zany hoe lafa tena tonga amin'izay felitra zay zany izy dia lasa mora mandeha rà le olona, mandeha ran'orona sy ny sisa. Dia ny fiarovana mikaikitry ny moka koa zany no mahatonga le moka mahatonga an'le dengue dia moka antsoina hoe aedes, fa ny mahatonga an'le palus dia ny anophèle vavy zany, anophèle femelle. Fa ty dengue ty dia moka indraindray amin'ny atoandro koa izy manaikitra olona le moka fa le palus matetika amin'ny alina le anophèle vavy no manaikitra ny olona. Dia zay no mahasamihafa azy fa itovizany zany dia samy miady amin'ny moka foana zany. Dia ny ady amin'ny moka natao tamin'le tazo teo ihany, ny ady amin'ny moka natao amin'le dengue. Inona no mahatonga an'le miteraka fahafatesana le aretina tazo moka? Samy mahafaty daholo na ny dengue na ny tazo moka satria ny tazo moka dia rehefa tafiditra anatin'ny vatantsika ao izy dia mamonjy ny selamenan'ny olona le globule rouge zany dia mitombo ao izy dia avy eo iny rehefa mitombo maro be eo izy dia vaky ny selamena iny dia samy mamonjy selamena vaovao hafa indray le tazo dia afaka 2 andro 3 andro vaky indray iny dia mamonjy sela vaovao dia farany lasa mena isa le selamena globule rouge nefa antoko ny ain'ny olona mitondra oxygène mampakany amin'ny olona iny dia lasa tsy ampirazany le olona fafatry zay zavatra zay. Zay le tazo zay. Ndraindray koa le tazo makany amin'ny lohany ny europalu dia mety mahafaty aina zany. Dengue indray amin'ny mahadengue azy amin'ny infection virale azy zany dia virus zany tsy dia misy fitsaboana hoe mahafaty an'le virus zany fa le fiarovany olona mihitsy ny tena miasa ankoatry ny fitsaboana hoe ampidina ny hafanana sy ny sisa na misy aretina hafa mety mampirongatra an'le dengue koa ohatra misy bakteria hafa ohatra dia ireny mila fitsaboana
dia fitsaboana zany dia bekarina mety fiarovany olona miady amin'ny hafanana mety mazany olona miady amin'ny mozisisy zany dia mety fiarovana ny tena miasa mafy amin'io ka raha ohatra olona malefo tsy mazaka an'ilay izy.